ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. fanarabantsika rehefa kotratra ity sabotsy faharoapolo ny volana desambra ity ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny boky ny asan'ny apôstôly toko faefatra amby roapolo asan'ny apôstôly toko faefatra amby roapolo andininy fafolo ka hatramin'ny andininy fa iraika amby roapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fanotondron'ny mpanapaka iteny Paoly dia namarika nanao hoe fantatro fa ianao dia efa mpitsara ela tamin'ity firenena ity ka dia faly handahateny hanalatsiny ny tenako fa azo nafantarina mora foana fa tsy mba mihoatra noho ny 12 andro izay niakarako hivavaka tany Jerosalema ary tsy nisy nahita niady hevitra tamin'olona teo ankianjan'ny tempoly na nampitabataba ny vahoaka teo amin'ny sinagoga natao an-tanàna ary tsy hainy amarinina teo anatrehanao izay zavatra hiampangany ankehitriny fa izao ny ekeko aminao fa araka ny fampianarana izay ataony hoe fitokoana no anoboko an'Andriamanitra ny razako sady inoky izay rehetra voasoratra eo amin'ny lalàna sy ny mpaminany ary manantena amin'Andriamanitra aho izay antenan'izy ireo koa fa hisy fitsanganan'ny marina sy ny meloka ary amin'izany dia mikelaina koa aho mba hanana fieritreretana tsy manameloka ahy na amin'Andriamanitra na amin'olombelona mandrakariva. Ary noho ny afaka taona maro dia tonga aho hitondra fiantrana sy fanatitra ho an'ny fireneko ary tamin'izay dia hita ny voadio teo ankianjan'ny tempoly aho tsy tamin'ny olona maro anefa na tamin'ny fitapatabana fa nisy jiosy sasany avy any Azia tokony iseho eto anatrehanao ireo mba hiampanga raha tahiny misy izay hiampangany aho na aoka rehetra olona ireto ihany no laza izay raha tsy hitany raha mitsangana teo anatrehan'ny sinetriona afa-tsy izao teny iray loha izao ihany dia ilaina tsoko raha nijanona teo foany aho hoe ny amin'ny fitsanganany maty no hitsaranahy eto anatrehanareo anio. Ray masino manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Paoly notsaraina teo anatrehan'ny gobernora romanina teo anatrehan'ny Feliks aty ambadiky ny taona 13 zany efa mivaivay ny fanenjehana ny fiavahana kristianina ary efa 30 taona na 20 taona teo aorianany nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no miseho ny tantara. Paoly izay nigahatra tany Césarea Philippe izay tsy afa-tsy akory fa nisy ny lapan'ny gobernora romanina ary dia tany Paoly no notsaraina. Nizakazaka nakany Césarea arak'izany tany Kaisaria moa ny filaza eto nizakazaka nakany Kaisaria ny mpisorona be i Ananiasy mba niaraka tamin'ny olona maromaro mba hiampanga amin'ny Paoly mandritra izany fitsarana izany ary tsy vitany hoe mpisorona be mihitsy niala avy any Jerosalema 100 kilometatra nge tamin'izany fotoana 100 kilometatra somary avarana Jerosalema no misy any Kaisaria kanefa dia niezaka nidina nakany Kaisaria mihitsy ny mpisorona be mba hiampanga amin'ny Paoly mandritra ilay fitsarana tao tany Kaisaria. Tsy vitany hoe mpisorona be any fa nitondra olona maro izy ary nitondra any Tertilo hitantsika amin'ny andininy voalohany toko faefatra amby roapolo. Tertilo dia mpandahateny olona mahay miteny atao hoe ohatrany hoe avoka amizao androantsika izao hiampanga any Paoly ary mafy ny teniny Tertilo tamin'ny Feliks gobernora zany manao hoe Paoly dia tena olona ratsy saina andininy 15 mantsy i Paoly dia hitanay fa tena ratsy fanahy sady mpampikomy jiosy rehetra ny tontolo eny ary izy no taridalana atoka atao hoe Nazareanina zany hoe Paoly no Nazareanina dia Jesosy zany le mpino an' Jesosy Nazareanina zany nitsonany kristianina teo amin'ny jiosy taty Antiokia nitsonany kristianina voalohany hoe kristianina fa Nazareanina no nitsona voalohany kristianina satria nanaraka an' Jesosy avy any Nazareta izay mahatonga ny hoe Nazareanina Yeso teny io zany Yeso teny io i Paoly ary mpitarika ny Nazareanina ary nitady mandoto ny tempoly raha ohatra ka
avelanao dia iova anaraka nanazy ariany io ny Jesosy manontolo fiapankana mampiorokoditra mihitsy satria tena fanaratsiana any Paoly sy ny fivavahana kristiana ity nataony teritilo niaraka tamin'ny Ananiasy sy ireo olona jiosy ireo teo anatrian'ilay gouvernoura romana ny tombon'le gouvernoura romana Félix dia nanambady jiosy izy a izay nahafantatra momba ny vavahana jiosy ihany ka dia afaka nanana totsika hoe toetsaina nanavaka ihany a i Félix zay natonga amin'ny Paoly mitodika tamin'ny Félix nanaja tsara amin'ny Félix tamin'ny dinidinika maro samihafa rehetra natao tamin'ny fitsarana azy ity andiny fafoloka hatramin'ny andiny fa raika amby roapolo ity zany dia karazan-draza ny valitenin'ny Paoly manoloana ireo fanameloana mafy natao taminy ary dia hitarafatsika toetra roa zay nanana ny Paoly ka tiany Paoly hananatsika matomo tantarainy tony soatra masony tony de manjary lesona ao atsika miatrika zavatsarotra miatrika fiapangana tsy marina miatrika fanendrikendrehana fanaratsiana satria zany nazo any Paoly eto de misy toetsaina roa zay aseho amin'ny Paoly eto dia ny voalohany indrindra dia aseny Paoly tsara miaro teny Paoly eto tsy hoe tsika zany satria kristianina dia manoloana ny fanendrikendrehana atsika manoloana ny fanaratsiana atsika dia tsy hoe tsy mandady tsy hoe tsy miaro tena isika marina fa Andriamanitra ny teny manao hoe za niado anareo fa ianareo kosa angina Andriamanitra ny teny manao hoe mampandresy anareo aza matahotra za momba anareo fa izao ny tompo tena mpianaratsika hiatrika ny zavatsarotra hiatrika fitsaranareo fa zao izy za no ametraka ny teny eo anatriany eo ambavanareo zany hoe nahoana de nitezain'ny tompo isika anana fahasahina hiatrika zay fizantoetra na zay zavatra avelon'Andriamanitra lalovantsika ny kristianina na ny mpino dia tsy olona kanosakory ka matahotra amin'ny fijoroana vavolombelona fa Paoly de resy lahatra ny hoe ny filazantsara de hitoriana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ka na amin'ny fotoana ionana amin'ny olona manamboninahitra tahaka ny Félix de noararotiny Paoly mba hitoriana ny filazantsara ary Paoly eto tsy hoe miaro tena fe miaro tena fa mitory ny fahamarinan'ny Kristy mitory ny mahamesia ny Kristy mitory ny finoanan'i Jesosy Paoly eto aza toe-panahy zay no tiany tompo ho takatritsika ny hoe naiza misy atsika nge de ny tompo eo no zany de ny zavatra rehetra havelan'ny tompo lalovantsika dia itaoman'ny tompo atsika hijoro vavolombelona ka anana fahasahina zay miaro ny tenantsika ama olombelona fa ny tompo miaro atsika fa miaro ny filazantsara mitory ny filazantsara ary zay naseho amin'ny Paoly tamin'ny Félix eto ary raha miteny tsara tsika ny fitantaran'ny Paoly dia voafintiny Paoly ao anatin'io tenin'io zany hoe reto zavatra roa reto hoe ny finoko de zao tsy miova fa nanaraka ny finoany reo razako ihany zany hoe nanaraka ny finoan'ny lalàna sy ny mpaminana ny fariseo zany nanomaromaro kokory Ananiasy zany zay satsia moa reo dia ny ampangan'ny Paoly miala tamin'ny finoana mampianatra zavatra diso de eto Paoly mitsoro vavolombelona manao hoe tsy misy mihitsy profilazana fa niala tamin'ny finoko fa ohatran'ireo ihany reo miady ho an'ny fireneny reo miazona ny finoana de zao za komba miazona ny finoko de le finoko izay nolovako tamin'ireo razako zay no hitatsika amin'io andiny vitsitsy eo aloha io andiny fa 7:20 tapany faharoa izay ataony hoe fitokoana no hanom-poko an'Andriamanitry ny razako zany hoe Paoly dia miazona lay finoany reo ray aman-dreny finoany ireo zay finoana ny tezana azy afako zava-dehibe no ataontsika hoe fijoroana vavolombelona de zao eo anatrehan'ny fanendrikendrehany eo anatrehan'ny fankahalanantsika de zao zava-dehibeny ametrahatsika ny fitokisantsika eo anatrehan'Andriamanitra ary nijoroantsika eo anatrehan'ny olona fa na inona zavatra lalovantsika de zao tsy miova ny finoantsika tsy miova ny fitondratenantsika
tsy miova ny faharesen-daritsika, tsy manako amintsika ny fanendrikendrehana sy ny fahakalany zao tontolo zao, tsy manova ny fitiavatsika, tsy manova ny fanoloran-tenatsika, tsy mahaova akory ara ny finoatsika. Zay no aseho ny asany apôstôly ty manao hoe na inona zavatra lalovantsika de ny mpino de tsy mahaova ny finoany mpino ny fizahn-toetra lalovany. Otsika hoe zavatra no aseho amin'ny Paoly eto de zavatra ampianarin'ny Paoly atsika amy ty asan'ny apôstôly ty de zao izay fijoroana vavolombelona izay toy ny fiarovatena nefa fampitana ny filazantsara, izay toy ny fandaharana tenin'olombelona nefany mirakitra filazantsara, mirakitra fampahafantarana ny fitiavan'ny Kristy. Dia ny faharoa lehibe zay asehony atydiny sotramasiny ty de zao tsy ny hoe mijanona amin'ny fiazahan'ny Paoly andahateny ihany mampiseho ny olona manatsaina azy, fa izao ny fanetretenany. Hoy Paoly manao hoe eto de manaiky raha zay ny fahadisoko de eto manaiky, raha izay nataony olona hoe fahadisoko de reto ny zavatra nyteneniko, fa reto kosa de zao tsy akeko fahadisoko. Izay fanetretena izay nahatonga an'i Paoly nanaja ny Feliksy. Afako zava-dehibe ny antsoiny hoe fanetretena. Ary zay mahatonga an'i Paoly miteny zay ngeno andrara ny asaiko mandahateny eto anatrehanao e, satria faly araha ho Paoly andahateny hanalatsy ny tenako eto analehanao, satria fantatro ianao mantsy Feliksy. Otsika manao hoe zava-dehibe lay fanetretena amin'ny Paoly amin'ity asan'ny apôstôly toko 4:20 ty. Fanetretena tsy hoe fanetretena teraky ny tsy fahaizana na inona sanatria ny vava, fa fanetretena ao anatin'ny fifehezana ny toe-javatra rehetra. Feliksy mieritreritra mba andrianana azy mieritreritra hoe izy no mife ny fitsarana, fa tena jerena tsara misotro ny fitsarana de zao Paoly ny tompony, Paoly no mitondra ny fitsarana eo. Ino hoe mitondra ny fitsarana? Izy no mampiasa le fitsarana mba hitoriana ny filazantsara, hitoriana ny fitiavan'ny Kristy. Raha mijery tsara tsika de zao hoy Paoly manao hoe za ange mino ny fitsanganan'ny marina sy ny meloke. Eo Paoly dia mitory ny filazantsara, azo adinoina fa ry Ananiasy mba ndreo olona niaraka taminy de tsy mino ny fitsanganan'ny tenany maty, satria sadoseo reo. Fa i Paoly kosa de mitory manao hoe isy ny fitsanganan'ny meloka, isy ny fitsanganan'ny meloka ary 1:20 ny amin'ny fitsanganan'ny maty io no hitsarana eto anatrehanareo. Zany hoe Paoly de resy lahatra fa tsy antony ara-politika akory ny tsarana azy eo, tsy hoe nanakorotana akory ny tsarana azy eo, tsy hoe tsy marina ny filazana hoe nampitabataba olona izy, tsy marina zany Paoly, fa izao zara nitondra vola nozaraina ho an'ny olona tao Jerosalema, zara nanangona vola nitondra vola hanohanana, zara nanao asa soa, ka iza ny olona afaka hiteny hanameloka eo Paoly? Asevo mijoro zay olona samy laza fa nitabataba zara ny zara fanomezana ho Paoly. Iza ny sahany endrikendrika fa izao Paoly ny antony ity fanamelohana ty de tsotra satria zaho nitory ny fitsanganany maty. Mazava be zany. Paoly zany hoe de manitsy ny ataotsika hoe ny loahevitry le fitsarana, satria ny olona mieritreritra fa i Feliksy zany mieritreritra hoe ny antony hitsarana ny Paoly eo de zao satria Paoly manakorotana ny fanjakana, miresaka momba ny Jesoa, manakorotana ny filaminana, mpanakotaba, zay nitoriana ny Paoly teo. Fa i Paoly tsy zay ange le izy, rehefa tena mijery nareo tsy zay le izy, fa izao satria za mitory ny fitsanganan'ny tenany maty, satria ireo olona miaraka aminao reo Feliksy, zany izy reo ny sadoseo reo, ny ry Ananiasy sy ny namany, reo tsy mino ny fitsanganan'ny tenany maty, satria ireo sadoseo, de satria ireo mankahala, satria Jesoa zay nitsangana tamin'ny maty no toriako. De zao zay ny antony akalana, zay ny antony ijoroko eto, toriana noho ny finoko ny fitsanganan'ny tenany maty. Afaka malala hotsika manao hoe lay fomba fitondran'ny Paoly ny ady hevitra dia ahatsapana fa mitory ny filazantsara Paoly, ary mame fahazavantsaina ny Feliksy izy
fantatsika ny toy ny tantara rehefa avy eo miakatra hatrany amin'ny Fesitosy mihitsy ary rehefa avy eo ny toy ny tantara. De afako inona no aseho ny tetediny tsotra masina ity. Aseho ny tetediny tsotra masina ity de zao ho antsika kristiana de ny zavatra rehetra de mety opportunité ho tsika ndray maka tamin'ny finaina ny zavatra rehetra de zao mety ho tranga fanararotra avokoa. Eo anatrehan'ny varavarana mihidy de aza mieritreritra hoe tapidalaka le fa eo anatrehan'ny varavarana mihidy de isy ny varavarana misokotra. Eo anatrehan'ny vato misakana de mino fa azon'Andriamanitra tao mahatonga an'ireny ho zava-baovao, hitondra fiainana vaovao, hitondra fifaliana vaovao atsika. Afako malala ity fitsarana ny Paoly ty dia mampianatra atsika fa tsy ny ratsy akory ny tompony teny farany eo amin'ny fiainantsika, tsy ny fahasarotana ny tompony teny farany, tsy ny fanendrikendrena, tsy ny fanaratsiana, tsy ny fakahalanantsika ny tompony teny farany, fa ireny rehetra ireny ary dia ataon'Andriamanitra miara-miasa anehoana ny voninahitra. Fa zao afako malala io voninahitr'Andriamanitra io rehefa apetrakintsika amin'Andriamanitra ny fiainantsika de miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa mbola bodontsika ny toeran'Andriamanitra, rehefa mbola bodon'ny fitiavan-tenantsika, ny fahatokisa-tenantsika, ny fieveran-tenantsika ho zavatra ny tokony ho toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika de tsy miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa mbola bodontsika heverintsika eo mbola mahavita zavatra tsika, raha mbola bodontsika heverintsika fa ny herintsika, ny fahaizantsika, ny faharanita-tsainantsika, ny volantsika, ny fahatanjorantsika, raha mbola zay no eto heverintsika mahavita zavatra de zao bodontsika amin'izany ny toeran'Andriamanitra de tsy miseho mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana tsy bodontsika ny toeran'Andriamanitra fa avelantsika haka ny toerany feno eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra de miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ny voninahitr'Andriamanitra de miseho na asehon'Andriamanitra amin'ny olona izay mametraka ny fitokisany feno amin'Andriamanitra. Ny voninahitr'Andriamanitra de miseho amin'ny olona izay manaiky ampiasain'Andriamanitra sy atoky ny fitondran'Andriamanitra. Atokiry afaka malala ny fitantanan'Andriamanitra sy ny famondram-pony tahaka ny Paoly eto de hiseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Ivavakisika tompo am'saronao zay nohony amin'ity ohatra masina zay menao anay amin'ity farany herinandro ty hiandrasanay ny krismasy, hiseho ny voninahitra eo amin'izao tontolo zao. Tompo rehetra koa zay mibodo ny toeranao eo amin'ny fiainanay, bodonay ny fahefanao, bodonay ny zavatra rehetra zay menao anay de bodonay any ka heverinay ho zahay no mitondra ny fiainanay, any ka tsy mahita ny voninahitra ao zahay, any ka tsy miseho amin'ny fiainanay ny voninahitra ao. Fa ataovy mahay manafoana teny zahay dia asehonao de ho hitanay ny voninahitra ao. Misaotra tolo amin'ity herinandro zay mifaranay ty, misaotra noho ny fitahinany menao anay, misaotra noho zay rehetra natolotra ao anay, talao kosa zay ny indra fonao mamakivaky ty herinandro vaovao ahatsiarovanay ny fitafia nofony zanakao ty. Aloavy lalana ny fanahinao masina zahay, ampitoero ty amponay ny fanahinao masina, ahatsapanay fa sambatra izay tompo manana anao Andriamanitra. Diovy ny fonay, mamelà ny elokay tompo, mamindrafo aminay, amin'ny fireharehanay, amin'ny fanamarina tenanay. Indrindradrindra mamelà ny elokay amin'ny fieveranay ho feno ka tsy milanao. Am'izao katoky ny krismasy zao nanafoana teny ianao dia jerevo nindra fonao zahay, sasao madio zay ho afa-keloka. Da io ary tompo ity andro zay omenao anay ty no andro fifaliana ho anay zao sabotsy zao. Misaotra Jesosy. Amen.